Miarabantsika rehetra indray a tratra ity tapany faharoa tamin'ny teny ity na amin'ny fampianarana. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany dera sy nihaja any ho anazy hatrany. Dia miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny tenako ary matoka mbola matotsika tafoana ohatr'izao dia mbola ny fahasoavan'Andriamanitra hatrany. Iroso indray isika ny amin'ny toy ny fampianarana efa tafiditra zany tsika ny amin'ny tombo-kase fahafito. Novana ny tombo-kase fahafito. Rehefa novana ny tombo-kase fahafito dia inona ny zavatra nitranga? Naseho ny zavatra any an-danitra. Dia hoe nangina sasakora ny tany an-danitra. Inona indray ny hevitra n'izany zavatra izany? Inona izany fahanginana izany? Izay indrindra no resahantsika amin'ity tapany faharoa ity. Dia manasa antsika araka hivavaka tsika. Jehovah'Andriamanitra ray io, mankalaza anao izay mideranao ary manome voninahitra anao. Eny mananatra avy ny anaranao izay rehetra amin'izao mandrakizay. Voninahitra ny eo an'ilay anaran'ny lanitra sy ny tany izay rehetra eo aminy, voninahitra ny eo an'ny zanak'ondry hatramin'izao mandrakizay. Misaotra ray io, fa mbola nomenao izao fotoana izao izahay ahafahanay mbola hiara-hianatra indray sy andinika ny teninao. Tsy amin'ny herina fahatanjahana fa amin'ny fanahinao rery ihany. Ko mangataka ny herin'ny fanahinao masina izay ray hoe hiasa amin'ny fahafenoana, ka izy anie hampianatra anay ny fahamarinanao. Dia sokafo ny fonay ray, sokafo ny sainay. Hamantaranay ny sitraponao. Mitenena ray io fa vonikeno izay vahoakanao. Dia eny aok'Andriamanitra ray hoeniky ny fanatrehanao ny toerana misy anay tsiraray avy. Aoka ho androraona sy ho andriafo anay ny ianao. Ary aoka tsy hanan'ilay ratsy fahefana ny toerana izay misy anay, na ny fampianarana, na dia kely aza. Fa eo am-pilatananao Andriamanitra no ametrahana izany. Dia mampianara ray io ny teninao amin'ny alalan'ny fanahinao masina fa vonikeno izay vahoakanao. Raha ny zanak'ondry io ka andrakotra anay ka hiaronay amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra, ary ny anjelinao ka hitoby manodidina anay. Ho an'ireo izay marary ny tsy salama, dia aoka Jesosy Tompo ianao ny hitondra fanasitranana ho azy ireo. Ka aoka ilay dia kapoka taminao, ilay manasitrana ny aretina rehetra, hanasitrana ny loharanon-karetina rehetra. Ary raha misy ihany koa fampahoriana taon'ilay ratsy ny amin'ny any tokantrano ny amin'izay noana izao fampianarana izao, dia aoka ny tsy hanakery, tsy hanapahefana izany raha io, fa ilay vonina ho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofonan'i Kristy. Alefa ny afo mandevona Satana sy ny asany rehetra. Tsy hanakery, tsy hanapahefana amin'ny olona izay mihaino izao fampianarana izao. Ka ninona asanao ry Satana miasa ato tokantrano ato, miasa amin'ny tsiraray avy ato, manakorotana ihany koa izao fampianarana izao. Dia ilay vonina ianao no ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofonan'i Kristy. Ary ilay vonina ihany koa ny asanao tsy manakery, tsy manapahefana intsony. Alefa ny afo mandevona Satana sy ny asany rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ravy Satana ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofonan'i Kristy, tsy manakery, tsy manapahefana ary tsy manana anjara amin'ny tokantrano na amin'ny olona tsiraray avy ihany, na amin'izao fampianarana izao efa levona ilay ratsy no ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofonan'i Kristy. Dia mideranao izay raha io, mankalaza anao izay ary manome voninahitra anao. Halleloia, halleloia. Dia mampianarana ray ny teninao amin'ny alalan'ny fanahinao masina fa vonikeno izay mpanomponao. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Iroso aritsika. Na marana ntsika lesona farany iny zany dia niresaka tsika mikasika ny hoe inona moa ny zavatra nitranga tamin'ilay le hoe tombo-kase enina izay nivaina. Dia ny zavatra hita zany dia hoe mahakasika ny zavatra teto an-tany ny zavatra niresahana tamin'iny. Fa amin'ity tombo-kase fahafito ity kosa rehefa nosokafana zany ilay tombo-kase fahafito, dia tonga dia resaka any an-danitra no resahany eto hoe inona ny zavatra nitranga tany an-danitra zany. Ka ny zavatra asehony io zany dia samy hafa mihitsy amin'ny zavatra vitantsika tamin'ny tombo-kase teo aloha. Satria mahavariana be ilay satria vao novahana ilay tombo-kase dia zao nangina ho tokony atsasakora
ny tany an-danitra. Zany hoe tonga de fahanginana zany, tonga de tapaka de hoe fahanginana vao nosokafoka le tombo-kase de fahanginana no zavatra resahana eto. Silence total zany. Izany hoe ty zavatra hita ity zany, ty événement miseho ity zany de zao hoe tsy ahazavana zany le izy hoe inona ary ny hevitra n'izany hoe fahanginana tanteraka zany le izy. Ka na amin'ny teny io, na amin'ny alalan'ny mozika io, na amin'ny alalan'ny sary hosodoko io zany, tsy hainao no manazava an'io zany. Kanefa ny fahanginana io zany de zao, io no mitondra ilay fiavian'Andriamanitra zany. De inona moa zay fiavian'Andriamanitra zay fa le fiverenan'i Kristy fanondroany etỳ an-tany zany, na le hoe second avènement ny Jesosy Kristy zany. Fiverenan'i Kristy fanondroany eto an-tany. De raha vao miresaka ianao hoe fiverenan'i Kristy fanondroany eto an-tany de fiverenana amin'ny kery sy voninahitra lehibe zay fiverenan'i Kristy zay amin'ny fiafaran'ny tantaran'ny tany zany. De raha vao miresaka ihany koa le hoe fiverenan'i Kristy de miresaka ihany koa ny fitsarana amin'ny andro farany, na hoe jugement dernier zany. De ilay fahanginana kosa nefany de zao hoe arak'le nitenina teo izy tsy hita zay ilazana an'izay fahanginana zay zany, hoe inexprimable zany le izy, tsy hay hazavaina mikasika an'le izy. Kanefa le fahanginana de zao hoe manambara ihany koa le fanatrehan'Andriamanitra. Ny fahanginana zany de maneho le fanatrehan'Andriamanitra. De eto nefa ny zavatra resahantsika amin'le fahanginana, nanginana tokony atsasakorany tany an-danitra, manambara le fiavian'i Kristy zany io. De jerentsika raha mijeritsika any amin'ny mpaminany any de efa hitantsika io ao anatin'ny fahanginana zay no ahitantsika ilay fisehoan'Andriamanitra na le fanatrehany zany. Jerentsika any amin'ny Zefania no jerentsika kely zay. Zefania toko voalohany ny andininy 7 sy ny 9. Any amin'ny faraparan'ny testamenta taloha ihany misy an'izy io zany. Zefania toko voalohany ny andininy 7 sy ny 9. De rehefa hitantsika de vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ahoana izy ato? Manginay ao anatrehan'i Jehovah Tompo, fa efa tombotra ny andron'i Jehovah. Fa Jehovah efa niomana hamono zavatra atao fanatitra, ka efa nanamasina ny olona nasainy. Ahoana tsara izy. Manginay eo anatrehan'i Jehovah. Zany hoe eo anatrehan'i Jehovah dia fahanginana zany. Fa efa tombotra ny andron'i Jehovah, eto zany izy dia maneho koa le fiavian'Andriamanitra. Efa tombotra ny andron'i Jehovah, fa Jehovah efa niomana hamono zavatra atao fanatitra, ka efa nanamasina ny olona nasaina izy. Ina moa hoe nanamasina io le hoe nasiana tombo-kase nge. Efa nanamasina ny olona nasaina izy. Aramby amin'ny andro amonoan'i Jehovah zavatra atao fanatitra, dia ho valiko ny lehibe sy ny zanak'Andriana mba amin'izay rehetra mitafy ny fitafian'ny firenena hafa. Eo zany le fitsarana farany io. Te izy koa no valiana amin'io. Dia ho valiko ny lehibe sy ny zanak'Andriana mba amin'izay rehetra mitafy ny fitafian'ny firenena hafa. Fantatsika tsara fa Jehovah miteny hoe efa nanamasina ny olona nasaina izy, na nisy tombo-kase izy. Ireo olona voa isy tombo-kase ireo le 4,400 alina sy rehitsy tonga teo amin'ny seza fiandrianana. Ny akanjo fotsy lava ireo. Ary ny akanjony dia nosasany sy nofitsiny tamin'ny rano zanak'ondry. Izay tsy manana ny fitafiana io ihany koa, araka ny tenina teo dia zao, ho valiko ny lehibe sy ny zanak'Andriana mba amin'izay rehetra mitafy ny fitafian'ny firenena hafa. Mitafy fitafiana hafa zany ianao dia zao ho valian'Andriamanitra ianao. Ho an'ireo le miteny manao hoe zay ahoana ny teny ianao rehefa mino an'i Jesosy dia ampy zany. Fiangonan-drazana io. Na mahatina izy na mahatina dia ampy anay zany. Nga rehefa tonga zay fotoana zay, tsisy resaka. Tapina ny domy. Ahoana izy ny amin'ny chiffre zay lettre. Le compte est bon. Tsisy azonao atao amin'izay zavatra zay zany. Aty amin'ny Zakaria ihany koa izy dia miteny. Ahoana izy Zakaria toko 2. Zakaria toko 2 ny andininy 3:10. Ny anaran'i Jesosy. Dia ahoana izy ato? Fa indro, andininy 13:12, andininy 12. Fa izao no lazain'i Jehovah, tompony maro, ampiseho voninahitra no nanirahana tany amin'ny firenena izay andraso aloha fa diso zany zavatra teneniko zany.
Zakaria toko faharoa ay andininy 13 ka andininy 13 diso za mihitsy ny diso fa indro aindro eo ambony ny tanako ka ho babony ireo mpanompo azy izy de ho fantareo fa Jehovah tompo maro no nanirakay ary samihafa le dikatenitsika amin'ny teny andininy 17 izy amin'ny teny gasy fa niazy ty amin'ny dikateny frantsay le izy de andininy 13 izy amin'ny dikateny frantsay fa amin'ny dikateny gasy izy de andininy 17 zany hoe Zakaria toko faharoa andininy 17 de ahoana izy manginay eo anatrehan'i Jehovah ry nofo rehetra fa ny fo avy tamin'ny fitoerany masina izy manginay eo anatrehan'i Jehovah ry olona rehetra fa ny fo avy teo amin'ny fitoerany masina izy amin'ny teny frantsay le zany anazy de zao que toute chair fasse silence devant l'Éternel car il s'est réveillé de sa demeure sainte ny fo avy tao amin'ny fitoerana masina izy zany hoe nivoaka tao amin'ny fitoerana masina izy manginay eo anatrehan'i Jehovah inona zany ny zavatra resahany eto amin'ity fahanginana ity le fiavian'Andriamanitra fiavian'i Kristy niala tamin'ny fitoerany masina zany izy midina etỳ tany aka ny olo mbo vonjy aka ny olo mbo fidy de iresaka ary zany sika mikasika le hoe fahanginana atsasakora izany firenantsika vakina le izy eo amin'le apokalipsy toko 9 ny andininy voalohany apokalipsy toko 9 de ny andininy voalohany vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ary rehefa novany ny tomboka se fahafito dia nangina tokony ho atsasakora ny tany an-danitra raha ao anatin'ny langage prophétique zany na hoe computation prophétique zany hoe fomba fanisana ara-paminaniana zany ao anatin'ny soratra masina efa nijerentsika teto de hoe ny iray andro de manome heritaona ny iray andro manome heritaona io zany tsy hoe zavatra ny foronina izy io fa zavatra ao anatin'ny soratra masina mihitsy izy io ohatra ny amin'izany efa niresahantsika teto mikasika an'izy io ao amin'ny nomero toko 710 de verenantsika kely izy fa tsy maninona nomero toko 710 de ny andininy 730 nomero toko 710 de ny andininy 730 vakina amin'ny anaran'i Jesosy araky nisan'ny andro 7 izay nisafonareo ny tany ka ny andro iray ho soloana taona iray no hitondranareo ny helokareo 7 taona ka dia ho fantatrareo ny fahafoizako anareo eo le nahitantsika le hoe rehefa alohan'ny hiditra tao amin'ny tany Kanana zanak'Israely dia ny solotena 12 tao amin'ny zanak'Israely ny rana isafotano tany amin'ny tany Kanana nandritra ny 7 andro rehefa niverina avany izy ireo ny monomonina ary nampimomonina ny zanak'Israely ihany koa nanao hoe tsy afaka andeha hiakatra antsika aka ny tany izy satria ny olona mipetraka ao dia olona vaventy be ary tsika dia tahaka ny tsingetana eo anatrehany ka dia tsy ho resitsika ireo dia noho izay fimomonimona izay dia tezitra Andriamanitra dia ozy Andriamanitra hoe tahaka ny safonareo ny tany nandritra ny 7 andro dia izay koa no hijanonanareo 7 taona any anefitra ka ny andro iray hosoloana taona iray hozy izy dia any amin'ny Ezekiela ny koa izy miresaka an'izy io zany Ezekiela toko 4 andininy 4 sy ny 4 Ezekiela toko 4 ny andininy 4 ka hatramin'ny 4 Ezekiela toko 4 andininy 4 ka hatramin'ny 4 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ahoana ozy izy andininy 4 ka hatramin'ny 4 ary ataovy ambany mandry ny ilanao ankavia ka ataovy eo aminy ny fahotany tanan'Israely ko araky nisan'ny andro andrinao dia toy izany no hitondranao ny helony fa izao dia manao fetrandro ho anao mitovy amin'ny taonan'ny helony dia 70 amin'ny 300 andro ka hoentinao ny heloky ny taranak'Israely dia ahoana izy amin'ny tapany faharoa andininy 4 ko araky nisan'ny andro andrinao dia toy izany no hitondranao ny helony fa izao dia manao fetrandro ho anao mitovy amin'ny taonan'ny helony zany hoe manao fetrandro anao hitovy amin'ny taonan'ny helony dia eo zany le hoe
ny taona ray ny andro ray soloana taona anankiray zany hoe fanisany ara-paminaniana zany izy io zany tahaka n'le tamin'ny hevitra teo hoe tahaka ny safony zanak'Israely 70 andro ny tany Kanana dia tahak'izay koa ny toeran'ny zanak'Israely 70 taona any amin'ny tany hevitra izany ka izy io zany satria tsika miresaka mantsy inona moa mahatonga antsika miresaka le hoe ray andro arabaky teny soloana herintaona ara-paminaniana dia mahatonga antsika miresaka zay dia mikasika le hoe fahanginana atsasakora zany hoe ijery zany tsika hoe afriny io atsasakora zay resahana eto io izany ka ao anatin'ny soratra masina moa zany dia io resaka fotoana io zany na resaka andro dia miverina zany izy io matetika ohatra zany zao any apokalipsy izy dia miresaka le hoe 3 andro sy tapany apokalipsy 1:20 izy miresaka an'izay any amin'ny Daniel 7 koa izy dia miresaka hoe fetrandro ray fetrandro roa atsasaky ny fetrandro izy dia any amin'ny Daniel 7 ihany koa izy efa nijerentsika teto mikasika an'io le miresaka hoe hovonoana ny Mesia ka tsy hanana izy dia amin'ny fotoana inona no hamonoana ny Mesia dia hoe ary amin'ny atsasaky ny herinandro no ampitsarana ny fanatitra alatsa-dra dia inona nefa le atsasaky ny herinandro io ny atsasaky ny herinandro dia inona 3 andro sy tapany le atsasaky ny herinandro dia hitantsika ihany koa any amin'ny teny hafa any apokalipsy io na Daniel na any amin'ny Daniel izy dia miresaka hoe 740 andro izay nefa manome inona zay manome 740 taona no omen'izay zavatra zay ara-paminaniana any amin'ny apokalipsy ihany koa izy miresaka 740 andro dia manome inona ihany koa zay manome 740 taona ihany koa zany zay ka le fahanginana atsasakora zay resahana zany eto dia tsy maintsy ijery zany tsika mikasika ny hoe fahanginana atsasakora io satria resaka fotoana zany no jerena eto zany dia ho azavaintsika amin'izay zany mikasika an'izay raha herintaona ara-paminaniana zany no hitantsika teo dia manome ray andro arabaky teny ny herintaona ara-paminaniana zany averintsika izy io zany afaka avadintsika d'un côté comme de l'autre ohatrany hoe arak'ile tenentsika teo hoe ny ray andro arabaky teny manome herintaona ara-paminaniana ny herintaona ara-paminaniana zany manome ray andro arabaky teny ka raha miresaka zany tsika hoe ray andro arabaky teny dia zao hoe raha ray andro arabaky teny no resana dia hoe un temps d'une semaine no ilazana an'izay satria fotoana no jerentsika eto hijeryntsika le hoe atsasakora tsy maintsy hijery le atsasakora zany tsika dia averiko tsara le fanazavana mba mpazava tsara herintaona ara-paminaniana zany manome ray andro arabaky teny ny ray andro arabaky teny nefa dia zao hoe un temps d'une semaine na hoe fotoana ray ao anatin'ny herinandro ny ray andro arabaky teny zany dia manome fotoana ray ao anatin'ny herinandro ny fotoana ray ao anatin'ny herinandro zay dia manome 4 ora zay fotoana ray ao anatin'ny herinandro zay manome 420 ora zay fotoana ray zay ao anatin'ny herinandro ny fotoana ray zany manome 420 ora averiko tsara le izy ny herintaona ara-paminaniana manome ray andro arabaky teny ny ray andro arabaky teny dia fotoana ray ao anatin'ny herinandro ny fotoana anankiray nefany zay ao anatin'ny herinandro iny na hoe ray andro zany iny dia ny fotoana ray iny manome 420 ora zany hoe ny ray andro manome 420 ora dia hijery zany tsika amin'izao le hoe inona le hoe fahanginana atsasakora raha ray andro zany na hoe fotoana ray manome 420 ora ny ray andro nefa manome manome herintaona ara-paminaniana ny ray andro manome 420 ora ny ray andro koa nefa manome herintaona ara-paminaniana dia iverenantsika amin'izay ara le izy hijerytsika le fotoana hoe atsasaky ny atsasakora zany ka raha fotoana ray manome 420 ora dia ny taona ray manome 4 andro
ny taona ray manome firy andro. Ny taona ray zany a manome 365 jours dans l'année na 570 andro ao anatin'ny taona ray zany. Ny andro ray zany a manome 420 ora, ny herintaona zany a manome 570 andro. De ny ora iray manome firy andro. Zay zany ny fanontaniana apetratsika zany zay. Ny ora iray manome firy andro zany. Zany hoe tia atsasakora ty zany no jerentsika eto hoe atsasakora io zany manome firy andro zany. Satria hoe fahanginana atsasakora no tany an-danitra. De eo amin'izay zany tsika 24 heures ny ray andro izy tsika. Ny herintaona ozy tsika manome 365 jours na hoe 570 andro. De manao règle de 3 zany tsika eto hoe raha 420 ora manome 365 jours na 570 andro. Ny ora ray zany a manome firy andro. De rehefa atao zay calcul zay zany de zao hoe ora iray iny zany a ampitombonao 365 jours de divisenao a 24 zany. Le 1 heure fois 365 divisé 24 heures. Manome firy andro zany zay. Zay ny fomba hicalculena izy zany. Manome 15 jours zany zay. Zany hoe ny 1 heure zany de manome 15 jours. 5 andro zany. 1 heure manome 15 jours. Na hoe ny adiny ray zany a manome 5 andro. Izay ny ora ray zany manome 5 andro. Raha ny atsasakora zany, raha ny adiny ray zany manome 5 andro. Ny atsasakora zany manome firy andro. Ny atsasakora zany manome 7 andro sy tapany. Manome 7 andro sy tapany. Inona zany io fahanginana atsasakora olo tany an-danitra 7 andro sy tapany. Satria le fotoana zany no jerentsika eto. Hoe naninona no fahanginana atsasakora ny tany an-danitra. De le fahanginana atsasakora tany an-danitra io kay a nandritra ny 7 andro zany izy io satria tsy maintsy mijery sika amin'le resaka hoe fanisana ara-paminaniana. Le hoe ny ray andro ara-baky teny manome herintaona ara-paminaniana. De iny zany no jerentsika anazy. De rehefa natao ny kajy de hoe tia atsasakora ty kay a manome 7 andro sy tapany. Tsika moa zany rehefa manisy ohatra hoe 4 taona ianao. De ohatra hoe misy ankizy kely eo de hoe 6 taona le ankizy. Nefa zany atao hoe 6 taona izy mois de janvier ohatra n'zany. De any mois de juin anao manontany azy de hoe hoe 4 taona ianao. De izy tsy teny hoe za 6 taona sy tapany. Fa ozy izy hoe 6 taona. De ohatr'izay koa raha manontany ianao de hoe afrina zany le atsasakora. De ataontsika englobé tsika zany izy de ataontsika hoe 7 andro zany. Ataontsika hoe 7 andro zany. Zany hoe nandritra le atsasakora zany manome 7 andro na hoe 7 andro sy tapany zany tsy mampaninona mihitsy. Le atsasakora zany manome 7 andro. Ka io 7 andro zany io le fahanginana tany an-danitra zany. Ka ny 7 andro zany manome iny zany eo anatin'ny herinandro. Herinandro anankiray nge zany 7 andro zany. Zay zany fahanginana. Ka inona ary zany io fahanginana atsasakora tany an-danitra io? De ny antony de zao satria Kristy de ho avy Kristy. Zay le famana le tombokase fahafito. Miresaka ny amin'ny fiavian'i Kristy le famana ny tombokase fahafito. Ka raha ho avy Kristy le fahanginana atsasakora tany an-danitra zany, na le fahanginana nandritra ny herinandro tany an-danitra, de zao hoe satria tsy tao an-danitra intsony Kristy. Tsy tao an-danitra intsony Andriamanitra sy ny vahoaka niaraka taminy. Izay le fahanginana atsasakora tany an-danitra. Inona ny antony? Nidina ity tany izy. Tsy Kristy rery no nidina niaraka tamin'Andriamanitra. Fa niaraka amin'ny anjelin'ny lanitra ray manontolo. Niaraka amin'ny pon'ny lanitra ray manontolo. Zay mahatonga hoe tsisy polina zany tany an-danitra tamin'io fotoana io. Satria nidina Kristy. De misy mety hiteny hoe aiza koa nisy an'izany nga forony zany. Anatin'ny soratra masina no misy an'izany. De niala tany izy midina
inona ny antony aka ny olom-boafidy izy io le zavatra hitantsika tany amin'ny Zakaria teo efa nanomana zay nasaina ozy izy amin'ny fanasana zay nataony dia miala any an-danitra zany izy zany hoe mandritra n'io fe-potoana io fotsiny zany ny tsisy mponina any an-danitra zany hoe le fotoana akan'Andriamanitra zany sy ny vahoakany any an-danitra sy ny miaramilany any an-danitra zany le fotoana fahanginoana zany ialan'Andriamanitra any an-danitra idinany etỳ tany akany an'ireo olom-boafidy dia rehefa aveo rehefa avy maka ny olom-boafidy izy dia miverina any an-danitra indray zany dia zay fe-potoana zay zany ao anatin'ny 7 andro zany zay fe-potoana izay zay fahanginana asasakora zay manome 7 andro zany ara-baky teny dia iato amin'ny Matio izy jerentsika hoe hitantsika tokoa zany hoe rehefa tonga Kristy aka ny olom-bovonjy aka ny olom-boafidy dia tsy hoe Kristy rery ny nidina fa arahan'ny lanitra ray manontolo izy zany rehefa midina etỳ tany Matio 5:20 dia ny 9:1-3 Matio 5:20 dia ny 9:1-3 kaono izy ato ary raha tonga ny zanak'olona amin'ny voninahiny izy ny tonga eo fa tsy hoe tonga izy dia ohatran'le nahitana azy tamin'ny hoe tonga voalohany Jesosy inge tonga voalohany anetranolombo nga tao anatin'ny voninahiny Jesosy ny tonga narirariry Jesosy mba teraka tany amin'ny hôtely any ramariva tsy afaka anetranolombo izy no miteraka fa eto izy tonga amin'ity tsy ohatrany natongavany voalohany fa amin'ny voninahiny atongavany amin'ny kery sy voninahitra lehibe arahan'ny anjely rehetra 9:30 ary raha tonga ny zanak'olona amin'ny voninahiny arahan'ny anjely rehetra dia hipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany voninahiny izy hipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany voninahiny izy dia jereo koa atao amin'ny andin'ny 420 eo kaiky eo ihany andin'ny 30 sy ny 130 ary amin'izany andro zany dia iseho amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona ka hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany ary hitany zanak'olona mikery sy voninahitra lehibe eo amin'ny raolanitra izy ary hitany zanak'olona mikery sy voninahitra lehibe eo amin'ny raolanitra izy ary amin'ny ampanenoana mafy ny trompetra dia aniraka ny anjeliny izy ary angoniny ireo ny olom-boafidy amin'ny vazatany efatra hatramin'ny faravodilanitra rehetra Kristy midina iny arahan'ny anjely rehetra dia izy midina iny maniraka ny anjeliny izy eran'ny vazatany efatra anangona ny olom-boafidy izay zany io fahanginana atsasakora io izay io herinandro zay tsisy mponina tany an-danitra tany enjana nge zany zavatra zany imagine nge zany zavatra zany fa zava-dehibe nge zany tsy mbola nisy zavatra totran'izany iny Kristy mizina avy any an-danitra ny maso rehetra hita azy maniraka ny anjeliny izy eran'ny vazatany efatra zany misy an'izay enlèvement zay fakana ny olom-boafidy midina ny anjely maka ny olom-boafidy rehetra ahoana ianao amin'izany zavatra zany ho anisany ve ianao amin'izany zavatra zany amin'ny fiavian'i Kristy zany any amin'ny apokalipsy ihany koa izy dia mbola miteny apokalipsy 7:4 ahoana izy izy apokalipsy 7:4 dia ny 4:20 ary ny antokony miaramila any an-danitra dia nanaraka azy samy mitaingina soavaly fotsy sy ny akanjo rongony madinika sady fotsy no madio ny antokony miaramila any an-danitra ozy izy dia amin'ny teny frantsay moa lazany anazy hoe toute l'armée armée rehetra zany miaramila any an-danitra midina miaraka amin'ny zanak'ondry manangona ny olom-boafidy ora olona dia ahoana zany zavatra zany izay mahatonga le hoe fahangina tanteraka tany an-danitra raha tonga zany zay fotoana zay tonga ny anjely rehetra anangona ny olom-boafidy misy famantarana ny amin'ny fiavian'izany dia ozy ianao ay tena marina fa ho avy kai Kristy satria ilay teneny hoe ary tomany azy ny firenena rehetra ozy izy zany hoe mahita ny fiaviany zanak'olona koa zany ny firenena avy dia eo aveo rehetra ay tena marina izy fa hibebaka Andriamanitra za koa mba voavonjy
fa nga Kristy eo amin'ny tempolony ntsony Kristy nge tsy eo amin'ny tempolony amin'izay fotoana zay ka raha eo zany ianao vao hivavaka dia manao ahoana vida ny tempolo tsisy men'ny vavaka eo zany any an-danitra any tara loatra ahoana izy le hira zay tara loatra ny fitiavana ho ay diso arina loatra tena diso arina loatra taraiky azizo ny fitenenany eo anao vao mitomany io zay le hoe fitomanina sotroanifo satria ona tsy tafiditra eo amin'le fampakaram-badiny zanak'ondry ianao tara loatra tsisy azo atao aminao amin'izay fotoana zay amin'izao fotoana zao kosa nefany tsy mbola tara ianao zao mbola andro fibebahana zao fotoana zao anio raha mihain'ny feoko ianareo izy mbola naheno ndray zany tsika miteny io te aza manamafy ny fonareo maro teo amin'ny zanak'Israely no monomonina zay ngeny nahatonga le resaka le hoe 7 andro navadika 7 taona satria nahoana ny monomonina ny zanak'Israely nefa Andriamanitra efa apiditra azy eo amin'ny tany Kanana vokatra izay fimonomana zay sy tsy finoana an'Andriamanitra dia nandritra ny 7 taona izy ireo nijanona tany anefitra ka reo izay ny monomonina maty tany anefitra daholo fa nitaranak'izy ireo no tafiditra tany amin'ny tany Kanana zany hoe amin'ny fiafaran'le 7 taona nany anefitra zany maty daholo ireo izay ny monomonina rehetrarehetra fa nitaranak'izy ireo no afaka niditra tany amin'ny tany Kanana dia ohatr'izay koa zany ny ahazo antsika zany rehefa tsy mihaino le tenin'Andriamanitra isika rehefa manamafy ny fontsika isika ahoana izy Hebreo 7 Hebreo 7 andininy 9 ka hatramin'ny 110 jerentsika kely zay Hebreo 7 dia zao no zavatra teneniny ato tsy maninona mihitsy vakitsika mihitsy manomboka amin'ny andininy 7 tsy maninona manomboka amin'ny andininy 7 vakitsika dia zao ny zavatra teneniny ao ko arak'izay lazain'ny fanamasina hoe anio raha ian'ny feoko ianareo aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'ny fahasosorana tamin'ny andro fakapanahy tany anefitra izay nakany razanareo fanahy ahy tamin'ny nizahan'ny toetrany ary nahita ny asako 7 taona izy koa tezitra tany zany taranaka izany eo ka nanao hoe ireo dia maniasi amin'ny fony mandrakariva ka tsy nahalala ny lalako ary araka izany no nianianako tamin'ny fahatezerako hoe tsiditra amin'ny fitsaharako mihitsy izy zany hoe nianina mihitsy Andriamanitra hoe tsiditra amin'ny fitsarako ino io fitsarana io le tany todra jonosy tantely zay omen'Andriamanitra azy io le tany fampanantenana io zay tandindony le fiainana mandrakizay ka nianina mihitsy Andriamanitra manao hoe tsy hiditra amin'ny fitsarako mihitsy izy 12 tandremo ry ralahy ho atsika zany nomenantsika izany teny zany tandremo ry ralahy fandrao isy aminareo anana fo ratsy tsy mino ka hiala amin'Andriamanitra velona fa mifananara isan'andro raha mbola atao hoe anio fandrao isy aminareo ho tonga mafy fo noho ny famitahany ota so dia ho tonga koa tsika hoe tandremo zany ka hiala amin'Andriamanitra atsika fa mifananara isan'andro raha mbola atao hoe anio fandrao isy aminareo ho tonga mafy fo noho ny famitahany ota ndreo dia voafitaky ny ota sika ka namafy ny fotsika nga ivoatery mahazo 3 andro 3 alina nga io zany sabata zany efa tamin'ny andron'ny testamenta taloha zany efa madio avokoa ny zavatra rehetra ao miresaka folokarena dia zao fangorokarena zany ataovy amin'izany ataovy kototohatro zany zay le hoe famitahany ota tandremo izy fandrao isy aminareo tonga mafy fo so dia ho mafy fo ianao noho ny famitahany ota fa efa tonga mpiombina amin'ny Kristy isika raha miazona mafy ny afiandohan'ny fahatokitsika hatramin'ny farany raha atao hoe anio raha ian'ny feony ianareo aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'ny andro fahasosorana anio raha maheno zany tsika aza manamafy ny fontsika isika ho avy Kristy zany ho avy Kristy anangona ny olom-boafidy aniangona ny olom-bovonjy ireo zay nanina ireo zay vo isy tomboka se anisany venao ka ity
voyage ity zany dia nandritra ny herinandro izy io dia le fahanginana tsasakora zany io nandritra ny herinandro zany io voyage io zay ny alan'ny Kristy sy ny vahoaka ny lanitra ray manontolo ny miaramila ny lanitra andeha anangona ny olom-boafidy tetỳ tany dia rehefa aveo izy niverina tany an-danitra zay voyage aller retour zay zany une semaine nanaovana an'izay na hoe herinandro no nanaovana an'izay zany hoe 3 andro sy tapany aller 3 andro sy tapany retour dia miverina foana indray zany le hoe 3 andro sy tapany tahaka n'le hoe andro ray andro roa atsasaky ny fetrandro miverina foana le hoe 3 andro sy tapany ary matoa io chiffre io zany miverina dia zao misy heviny lehibe zany izy io misy grande importance zany io chiffre io ka le voyage une demi-heure raisitsika indray le voyage une demi-heure zany na hoe une semaine zany dia hoe 15 minutes aller 15 minutes retour zany izy io zany hoe le vitesse zany tena hoe vitesse tsy arefesina zany incalculable satria raha reo mpandinika zany ireo zay manam-pahaizana amin'izany moa zany zanga moa manam-pahaizana eny amin'izany fa mandray ny zavatra avoakany zareo fotsiny zany mandray ny noty zay ataon'ireny mpikaroka reny dia misy le chercheur en astronomie zany le mpikaroka amin'ny resaka hoe manam-pahaizana amin'ny resaka momba ny zavatra eny amin'ny lanitra ambony eny zany amin'ny resaka univers ny resaka étoile zany sy ny univers zany dia reny chercheur en astronomie reny zany dia zao hoe ny zavatra nataon'izy ireo zany dia hoe nisy astronome anankiray danois zany izy ity astronome anankiray danois zany izy ity zany hoe zany danois zany avy any Danemark zany Ole Christensen no anarany tamin'ny 17e siècle no nisy anazy ity zany tamin'ny 17e siècle nisy anazy ity dia rehefa nanao fikarohana izy dia nahita ny vitesy aingana indrindra dans le vide na hoe ao anatin'ny vide zany ao anatin'ny hoe tsy misy zany tsy haiko loatra manazavana zany hoe dans le néant zany hoe zay zany ny calcul zay nataony hoe nahita nahita le hoe vitesse de la lumière izy dans le vide zay zany nihitany ka io vitesse de la lumière dans le vide io zany dia 299 792 458 mètres par seconde zay zany ny afainganam-pandehany io raha avaditsika amin'ny kilomètre zany zay dia hoe 299 792 kilomètres par seconde zany eo anatin'ny seconde anatin'ny kilomètre par seconde zany izy dia mahita an'izay hoe 299 792 zay ahoana ny avitanao an'izany ao anatin'ny segonde anankiray zany mahavita an'izay kilomètre zay zany izy ao anatin'ny segonde anankiray 299 792 kilomètres par seconde ny vitany segonde ray ve avitanao an'izany aingana ange zany hitan'ity manam-pahaizana ty mikasika an'izay zavatra zay raha io nefa n'izany no jerena raha io calculn'ity manam-pahaizana ty no jerena zany amin'le zavatra nyjerentsika teo hoe ny alan'ny Kristy tany an-danitra dia fahanginana atsasakora zay fahanginana zay atsasakora zay nefany manome herinandro zay ara-bakteny zany herinandro zay dia raha atao zany le izy raha jerentsika zany le izy dia zao hoe raha amin'ny alalan'io calcul io zany no ialana any an-danitra zany mandra-patonga etỳ tany zany dia zao hoe na iadama aza hatramin'ny andro ny adama zany ka hatramin'izao androtsika kehitriny zao dia na iadama aza mbola tsy tonga any raha ohatra zany ka hoe fa tokony niakatra tany iadama rehefa maty zany zany hoe adama moa zany mbola tsy any zao satria tsisy mialoha lalana zany io fa miara tonga ny daholo fa mbola nasen'Andriamanitra miala sasatra oatra ny rehetra ihany izy fa raha ataotrika hatramin'ny andro ny adama ka hatramin'izao andro enantsika izao zany dia zao hoe
na iadama raha mbola tsy tonga any raha io kajo io zany no atao tsy mbola tonga any izy araka an'io zany satria nahoana inona mahatonga miteny an'izay satria nisy manam-pahaizana zany nahita amin'zareo mikarika ny astronomie io ihany zany de reo mampahaizan'ireo zany mijery de tsy haiko hoe ahoana ny fomba nahitany anazy de hoe misy planeta ny ambony any zay mamirapiratra ozy izy tahaka ny volamena zany planeta zany mamirapiratra be de ny sasany manao eviteny satria mahalala an'le soratra masina hoe misy eo anatin'ny soratra masina zany Jerosalema vaovao zany angeka tanàna volamena zany Jerosalema vaovao zany itoeran'ny olona masina itoeran'Andriamanitra tanàna volamena zany de mba hahafahana mandeha any zany amin'io planeta zay hitan'io zany de ozy izy le manam-pahaizana manao hoe raha mandeha any tsika de manao voyage 150 ans année-lumière 150 ans année-lumière fantatsika fa vitesse de la lumière nefany manome 299 792 km par seconde zay zany ny vitesse de la lumière 299 792 km par seconde ilay manam-pahaizany ity indray nefa miteny manao hoe raha andeha any amin'io planeta volamena io no de voyage eo amin'ny 150 ans année-lumière ny atongavanao any de raha amin'ny alalan'io calcul hitan'ny ty astronome ty zany no andehanana any de hoe na génération hatramin'ny Adama aza mandra-pahatonga antsika amin'izao fotoana zao raha hoe niainga zany zareo tamin'izany vanim-potoana zany na amin'izao izy mbola tsy tonga any amin'izany nefa Kristy nanahoana ao anatin'ny 7 andro izy nanao an'le retour miaraka amin'ny anjely rehetra naka ny olom-boafidy izay zany no mikasika an'iny zany resaka hoe tomboka sy fahafito iny raha natomboka ny famoronana izao tontolo izao tao anatin'ny fahanginana satria tamin'ny voalohany ange rehefa nanao ny lanitra sy ny tany Andriamanitra dia inona ny zavatra nisy teto ambony tany c'est le néant c'est le vide zany hoe fahanginana tanteraka ny teto amin'ity tany ity tsisy ninona aizy-pito manarina ny tany ozy izy aizina tanteraka ny nanarina nyity tany ity ny fanahan'i Jehovah nanomba tambonin'ny lalina ozy izy tambonin'ny rano fahangina tanteraka tsisy ninona dia efa mamarana ihany koa ny tantarany tany Andriamanitra dia inona ny zavatra mihitsy fahanginana ihany koa zany dia rehefa nanokatra ilay tomboka se fahafito zany tsika dia inona zany ny zavatra hitantsika ny zavatra hitantsika dia zao hoe ny fiavian'ny zanak'olona nyresaka tsika mikasika ilay hoe tomboka se enina fiantsona ny zanak'olona ho avy ilay tomboka se enina voalohany tonga ny tomboka se fahafito tonga ny zanak'olona arahan'ny anjely rehetra idina aka ny vahoakana izy amikery sy ny voninahitra lehibe dia misy fanantenana lehibe ao anatin'izay satria nahoana fampanantenana ny amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao fampanantenana fa hifaran'izao zavatra rehetra zao ka ho tonga vaovao tapitra zany ny resaka mikasika ny tomboka se fito iny zany fananantsika tamin'ilay tomboka se fahafito dia nylesitsika manaraka indray zany iresaka tsika hiditra indray zany tsika ny amin'ny trompetra fito zany satria izay ny resahany amin'ny toko fahavalo zany andinin'ny faharoa miresaka indray ilay trompetra fito aono izy amin'ny toko fahavalo andinin'ny faharoa vakitsika kely inona indray ny zavatra hitantsika eto zany toko fahavalo ny andinin'ny faharoa apokalipsi toko fahavalo ny andinin'ny faharoa apokalipsi toko fahavalo ny andinin'ny faharoa vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ary hitako nisy anjely fito izay nitsangana eo anatren'Andriamanitra ary nomena trompetra fito ireo nisy anjely fito indray zany nitsangana taorianan'iny zany taorian'le
le mikasika le fahitanany amin'le tombo-kase fahafito teo dia inona indray ny zavatra hitantsika amin'ny andininy faharoa zany miresaka indray tsy trompetra zany ary hitako izy nisy anjely 7 izay mitsangana eonatren'Andriamanitra ary nomena trompetra 7 ireo mena trompetra 7 zany ireo zany hoe hitsoka trompetra 7 zany ireo ka raha vao miresaka zany tsika eto amin'ity hoe miditra trompetra 7 ity indray dia inona moa ny trompetra fa zavatra tsofina zany zany zavatra ny trompetra zany manaitra zany rehefa manino rehefa mandeha any angely eo amin'ny arabeny ka misy miklaksoniny fa taitra mikorapaka mihitsy ianao rehefa misy miklaksonina anao tapika orinanao dia ohatr'izany mihitsy ny trompetra zany fanairana ny trompetra tena fanairana mihitsy antso ny trompetra ka rehefa miditra zany tsika amin'ny tia trompetra 7 ity indray dia miditra indray tsika zany amin'ny 3e étape ny boky apokalipsy indray zany tsika amin'ny dingana fahatelo ny boky apokalipsy indray zany no jerentsika efa hitantsika ny dingana voalohany sy ny faharoa dia miditra amin'ny dingana fahatelo indray zany tsika dia miresaka ny trompetra 7 itsika izany fa alao fa faranantsika mikasika an'izay fa rehefa miditra zany tsika manaraka dia tonga dia resaka trompetra 7 indray nresitsika dia isaorantsika ny tompo lehibe fa vitatsika ny mikasika aniny tombo-kase 7 iny zany ary vitatsika ihany koa mikasika ilay tombo-kase an'Andriamanitra voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany dia amin'ny lesona manaraka tsika miresaka an'izay trompetra 7 izay indray ivavaka tsika re Jehovah Andriamanitra raha io mankalaza anao zay midery anao ary manome voninahitra anao misaotra anao zay raha io raha afaka nianatra ny teninao sy nandinika izany tamin'ny teny ity indray ny amin'ny tombo-kase fahafito misaotra fa nampahafantarinao anay tompo ny hevitry ny famahana izany tombo-kase izany dia ny amin'ny fiavianao Kristy arahin'ny anjely rehetra anangona ny olom-boafidy eran'ny vazantany efatra ka hampakatra azy ireo anatrehanao mba ho any aminao mandrakariva ka dia mideranao zay ray mankalaza anao zay ary manome voninahitra anao nasehonao tao anatin'izany fahanginana tsasakora dia ny fempitoana izay nialanao tany an-danitra nakana ny olom-boafidy sy niverenanao tany an-danitra mahagaga sy mahatalanjona ny asanao Andriamanitra satria tsy fahendren'olombelona izany na fahalalan'olombelona izany ary tsy efa ny fahalalan'olombelona izany na dia kely aza dia raina ny anaranao ray kalazaina ny anaranao ray ary maheno izany fiavianao izany zay Kristy ny amin'ny famahana ny tombo-kase fahafito dia velom-panantenana izay satria ho avy ianao amonjy ny olom-boafidy ho avy ianao anovany olom-boafidy ao anatin'ny ray mpimaso hitafiny tsy fahalovana andovany ny fiainana mandrakizay ka dia mideranao zay raha io mankalaza anao zay manome voninahitra anao halleluia halleluia misaotra Jehovah tompony maro misaotra Kristy Jesosy dia raina ny anaranao raha io dia raina ny anaranao Kristy io halleluia amen dia izay ny lesontsika indray tamin'ny diany ity hisaorana ny tompony zavatra rehetra dia manao velomantsika rehetra indray baibai daholo ary La trompette